Ravana malala, zao tsika dia tondram-bavaka indray. Ny havantsika mahatoky raha tsy hoarana ny anarany. Ny toe-javatra manokana lalovany tratran'ny fisolokian'olona izy teo amin'ny arabola dia lasa nisy fiantraikany goavana eo amin'ny asa aman-draharaha zany. Lasa tafiditra ary tarazoka ny raharaha indrindra ny eny amin'ny fitsarana na dia efa mba maniry ny vahany zany mitondra mibavaka an'izany isan'andro ary dia mitady ho latsaka amin'ny fahakiviana kanefa mba maniry ny hanana fiadanam-po amin'ny mahazanak'Andriamanitra azy. Andaontsika hiombom-bavaka amin'izy ireo, iray fo aminy eo anatrehan'Andriamanitra mba hanehoan'Andriamanitra ny heriny manoloana an'izany toe-javatra izany. Hivavaka isika tompoko. Andriamanitra Rainay any an-danitra, ity misy zanakao mahatoky raha tsy hoarana. Efa napetrany teo aminao ny olana izay hatrehany eo amin'ny asa fiariany izay nandalo olana goavana. Tafiditra osa miandry ny valin'ny raharaha eny amin'ny fitsarana kanefa dia mitarazoka ny toe-javatra. Ny olana miditra lalina ihany dia ohatra ny alaim-panahy ho kivy sy raviravin-tanana izy manoloana an'izany. Eto izay Andriamanitra dia mivavaka ho azy mba ho ampaherezinao amin'ny fomba manokana ilay izy ka mba hanatanteraka an'ilay teninao ao amin'ny soratra masina hoe mahareta amin'ny fivavahana. Misaotra anao satria efa miasa aminy ianao ary dia efa mitolona mibavaka, mametraka mibavaka an'izany toe-javatra izany izy. Kanefa Andriamanitra, mbola antenainay hiasa mihoatra noho ny tamin'ny lasa rehetra ianao. Ka ny tolona mibavaka izay atao dia tsy hijanona mihitsy raha tsy efa azo ny fandresena. Izany no mahatolona azy. Andriamanitra, ampatsiahivinao ny mahatoky raha tsy hoarana aneny toe-javatra izay nolalovan'i Kristy tao Kalvaria. Nitolona mibavaka ihany koa izy ary tera-tsemboka ny voadinitra ny farany aza raha mihitsy no nivoaka tamin'ny hatsembohana. No nitolona mibavaka tsy noho ny herisetra ara-batana fa tolona mibavaka ady ara-panahy mba tena hitady ny herinao. Dia mba ho toy izany ihany koa ny ireto havana ireto dia mahatoky raha tsy hoarana sy ny ankohonany. Andriamanitra, hita manokana ihany koa ianao ny olona izay nanao ratsy, nanisy ratsy azy ireo. Dia mba ho kasihy ny fanahinao masina izany olona izany, hatsiaro hiaiky ny zavatra tsy nety nataony ary hanonotra an'izany. Ho tahinao manokana ihany koa ny olona rehetra izay mikarakara n'izao raharaha izao na ny eny amin'ny fitsarana na ny amin'ny toeran-kafa, satria Andriamanitra tsy misy mahasakana anao tsy hiditra an-tsehatra na amin'ny toerana aiza na amin'ny toerana aiza na amin'ny maro na amin'ny vitsy, ka dia mba ho tsapan'ity zanakao izay mangataka vavaka ity fa tena Andriamanitra mpamaly vavaka tokoa ianao ary hahatonga azy ho tena isan'ireo izay tena hanompo anao amin'ny fara-tampony mihitsy amin'ny andron'ny sisany ny valim-bavaka izay omenao. Toany izy mba tsy handalo mihitsy ao an-tsainy izany fahakiviana izany satria mbola afaka mivavaka izahay noho ny fahasoavanao, noho ny famindramponao dia mbola afaka mangataka anao eo amin'ny seza fiandriananao mba hiditra an-tsehatra. Noho izany tsisy antony tokony hankivy fa mba ho isan'ireo izay maharitra amin'ny fivavahana izy ireo ary mba ho isan'ireo izay hisaotra sy hankalaza ny anaranao indray androany tsy ho ela noho ny amin'ny valim-bavaka izay omenao azy. Izany vavaka izany dia tononona isangatanay noho ny amin'ny rasoan'i Kristy. Amen.